Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika fa miarabantsika rehetra izay mpanaraka amin'ny fandaharana Kristiny Wivo amin'ny Oliva Soa radio. Ny ho resantsika androany dia ny resaka fitsaharana. Resaka fitsaharantsika androany ary iresaka be dia be androany dia tena iresaka be dia be ny momba ny antsoina hoe inona ny tena anjara andraikitra zay ataon'ny kristianina eo anatrehan'ny fahamarinantoerana sy ny fahatanterahana ny perfection'ny asa-pamonjen'i Kristy. Ny mila azo aloha ety am-piandohana dia izao zavatra roa samihafa ny antsoina hoe mandray famonjena sy ny antsoina hoe miaina ny famonjena. Zavatra roa samihafa ireo, ny atao hoe mandray ny famonjena sy ny miaina ny famonjena. Ny atao hoe mandray ny famonjena dia mino ny asa-pamonjen'i Kristy, zany hoe mino fa voavela ny eloko, mino fa efa nalohan'i Jesosy Kristy ny vidin'ny fahafatesana tamban'ny ota, efa niaraka maty tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty Kristy ary voalohany ny vidin'ny fahafatesana tamban'ny ota nitsangana tamin'ny maty izy ary resy ny fahafatesana ary farany dia velona ato anaty Kristy. Izay ny antsoina hoe mandray famonjena zay. Rehefa mino an'izay ny olona dia mandray famonjena izy, azo ny famonjena. Fa saingy izao mila iainana kosa zay, mila iainana zay. Dia ahoana ary ny fomba iainana an'izay? Raha miverina kely tsika mandinika ny ao anatin'ny lalànan'i Mosesy satria anazava kely ny tena atao hoe fitsaharana, fa ny tena fomba iainana ny fiainana kristianina dia fiainana io atao hoe fitsaharana ao amin'ny Kristy io. Zay ny atao hoe fiainana kristianina zany, miaina any fitsaharany Kristy io. Zay ny tena fiainana kristianina, zay eo anoloanan'ny mety fifaliana mandalo vokatry ny zavatra ataon'izao tontolo zao, eo anatrehan'ny korotana, tebotebo, olana sy ny zavatra maro isan-karazana izay mitranga eo amin'ny fiainana, eo amin'ny hita maso, dia ao anatin'ny fitsaharana ny tena fiainana ny antsoina hoe fiainana kristianina. Misy antony fitsaharana, sabata fitsaharana matoa nataon'Andriamanitra tao anaty didifolo satria tena zavatra tena ngeza be, ary tao anatin'ny didifolo dia tadio tsara fa rehefa mandika lalàna ny amin'ny sabata ny zanak'Israely dia tsy maintsy nitoraham-bato izy ary natao maty. Zany hoe ny conséquence ny fivoahana ao anatin'ilay fitsaharana zany dia tsy maintsy fahafatesana ny dikany. Fa ao anatin'izay nefany dia mila azontsika fa tandindona ilay sabata fitsaharana tao amin'ny fanekena, fa ny tena fitsaharana dia Jesosy Kristy ny fitsaharana, ny asa-pamonjen'i Kristy no atao hoe fitsaharana. Zay ny tena fitsaharana. Ary ny zanak'Israely rehefa nandeha ny zavatra rehetrarehetra dia tsisy tafiditra tao tany Kanana, lay promessin'Andriamanitra, lay misy ny tena fitsaharana, fa nijanona tany hevitra ary tsy nisy afa-tsy Josua sy Kaleba irery ny tafiditra tao anatin'izany tany Kanana zany. Jesosy Kristy dia miteny hoe izao izy ao aminareo ary anareo ao amiko. Jesosy Kristy dia miteny ihany koa hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, zany manome anareo fitsaharana. Ny fitsaharana ry havana dia efa natolotra Jesosy Kristy, fa saingy mila raisitsika, ary zay no mahatonga ny hoe hoy izy Kristy hoe makanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana. Itsika no mandray an'ilay fitsaharana, itsika mila miditra ao anatin'ilay fitsaharana, satria raha ny Hebreo 3:1 mazava be mihitsy ny teny aho hoe tsy tahaky ny anianako tamin'ny fahatezerako izy dia tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy ireo. Na dia vita hatramin'ny fanondrenana zao tontolo zao ary ny asa izy ny tenin'Andriamanitra dia tsy netiniditra tamin'ny fitsaharan'ireo, tsy netiniditra tamin'ny fitsaharan'ireo. Inona ny dikan'izany mety efa voavonjy ianao, mety efa nandray famonjena ianao, fa nefa kosa ianao tsy mety miditra ao anatin'ilay fitsaharana. Ny atao hoe tsy ao anatin'ny fitsaharana ry havana dia tsotra, rehefa isaka misy zavatra mitranga eo amin'ny tontolom-piainanao, eo amin'ny fiainanao, dia ianao no manao ny zavatra, ianao no mandeha mitady vahaolana, ianao no mandeha mitady solution, ianao no lasa mandeha mitotototo, mitebiteby,
malahelo tehitra sy ny zavatra maro isan-karazany, de anao zany manao an'le zavatra fa tsy Kristy velona ao anatinao. Ndika zany de zao ry havana, ny fitsaharany Kristy de isika olombovonjy, responsabilité atsika olombovonjy no miditra ao anatin'zany fitsaharany zany. Tsy Kristy manao an'zany ry havana. Ny asa-pamonjeny Kristy dia efa vita. Fa saingy zao kosa, ny fandraisana an'lay asa-pamonjeny Kristy, ny fandraisana, ny fidirana ao anatin'ilay fitsarana, azafady indrindra, ny fidirana ao anatin'ilay fitsarana kosa, de itsika ny manao azy fa tsy Kristy. Mampiditra ao anaty fitsarany Kristy, fa saingy anjaratsika ihany koa ny miditra ao anatin'izay fitsarany zay, satria be deabe ny zavatra mahatonga atsika tsy tsahatra eto am'izao tontolo zao. Be deabe ny zavatra mifamaofao ny tafio-drivotra maro isan-karazany mahatonga atsika tsy tsahatra eto am'izao tontolo zao. Ary zay ny mahatonga hoe anjaratsika no miditra ao anatin'izay fitsarany zay. Zao nefa ry havana, rehefa tsy azotsika ny vahaolana, rehefa tsy hitatsika ny vahaolana azona miditra ao anatin'ny fitsarana io, de mety hanao ezaka tsika. Miditra ao anaty fitsarana ry havana tsy ezaka, miditra ao anaty fitsarana tsy ezaka, mila azotsika zany, tsy ezaka miditra ao anaty fitsarana, fa ny miditra ao anaty fitsarana de tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fibanjinana ny asa-pamonjeny Kristy. Ny miditra ao anaty fitsarana de tsy misy afa-tsy ny fiainona, ny fibanjinana, ny fisaintsainana nireo asa-pamonjena vita amin'ny Kristy ireo. Ny fahatsapanao fa voavela heloka ianao de mahatonga anao hiditra ao anaty fitsarana. Ny fahatsapanao fa tsy enao tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatinao, de mahatonga anao hitoetra tsara ao anaty fitsarana. Ny olana rehefa ny havana andeha zao, indraindray rehefa miseho mandeha eny ny tontolo hitamaso, mandeha ny zavatra maro isan-karazany famaofao, de mivoaka ao anatin'ny fitsarana io ny zanak'Andriamanitra, mivoaka ao anatin'ny fitsarana io. Lasa tsy Kristy tsony ny manao an'ilay izy, lasa tsy Kristy tsony miatrika an'ilay zavatra eo amin'ny tontolo hitamaso, tsy Kristy tsony ny miatrika ny ady, tsy Kristy tsony ny miatrika ny korotana sy ny zavatra maro isan-karazany, fa lasa enao ndray de mivoaka ao anatin'ny fitsarana ianao anatiny eny. Amin'ny fotoana nefa ny ianao mivoaka amin'ny fitsarana de tady tsara ry havana, fa tahaka ny tany mifanekena taloha, rehefa mivoaka amin'ny fitsarana ny olona dia tsy maintsy toram-bato izy. Inona ny dikany toram-bato? Raha ny heviny ara-panahy, ny dikany hoe fahafatesana, de fanamelohana, fisarahana amin'Andriamanitra. Amin'ny fotoantsika itsika ny mandray an-tanana ny fiainatsika fa mivoaka amin'ny fitsaranatsika ka tsy mamela ny Kristy zay velona ao anatintsika hiasa sy ampiseho ny fandresena zay efa vitany. Amin'ny fotoana itsika ny mandray an-tanana ny fiainatsika de tady dio fa tsy maintsy hiditra ao anatin'ny fanamelohantsika, hiditra ao anatin'ny korotantsika, hiditra ao anatin'ny tepitepitsika, hiditra ao anatin'ny alahelotsika. Ary am'izay fotoana zay de miseho amintsika ilay endrim-pahafatesana, zay endrika fisarahana amin'Andriamanitra. Fa soa ihany ry havana, fa zany fisarahana amin'Andriamanitra zany dia temporaire ihany sisa, rehefa ohatra ka tena nandray famonjenitsika. Fa rehefa mitraka indray tsika mitodika mijery ny asa-pamonjeny Kristy, rehefa miverina indray tsika mitodika makeo amin'ny asa-pamonjeny Kristy, de Jesosy Kristy afaka mandray an-tanana indray ny fiainatsika. Amin'ny fotoantsika mitodika eo aminy ka mahatsiaro hoe manotra noho ny mpandresy anareo amin'ny alalan'ilay tia anareo, de Jesosy Kristy zany. Amin'ny alalan'izay de lasa miverina ao anatin'ny fitsarana indray tsika, ary asehon'i Jesosy Kristy lay fitiavany, lay famindram-pony, asehon'i Jesosy Kristy ny fandraisany an-tanana indray ny fiainanao. Hoy Jesosy Kristy hoe izaho ao aminareo ary anareo ato amiko. Jesosy Kristy ao amintsika ry havana, tsy mihetsika, tsy miova, tsy miozongozona, maharitra mandrakizay ny famonjena zay vitany ka hitoerany ao anatintsika, satria izy velona ao anatintsika ho atsika zay efa nandray famonjena. Fa saingy zao kosa, itsika ny miovaova, itsika olombelona ny miovaova, itsika olombelona ny mety matoky, ndraindray matoky, ndraindray tsy matoky, ndraindray mitsahatra, ndraindray tsy mitsahatra. Ary rehefa isaky ny mitsahatra tsika de miaina fahavelomana, miaina an'le tena firaisana amin'ny Kristy. Fa isaky ny tsy mitsahatra tsika ka mivoaka amin'ny fitsaharany Kristy de miaina endrim-pahafatesana, miaina an'ilay endrika fisarahana eo amin'ny Jesosy Kristy. De mila azotsika ao anatin'izay ry havana, ao anatin'izay fa tsy Jesosy Kristy velively ny miova. Ny famonjen'i Jesosy Kristy de maharitra mandrakizay.
rehefa niraisitsika amin'ny famonjeny jesosy kristy de voavelany helokotsika, miaraka maty tamin'i kristy tsika, tsisy famelohana intsono ho an'izay ao amin'i kristy jesosy, tsy ianao tsony ny velona fa kristy ny velona ao anatinao. Fa saingy zao itsika kosa mbola miovaova, vokatry ny savorovoro, vokatry ny influence ny tontolo manodidina sy ny tontolo hita maso, vokatry ny influence ny réalité iainantsika, de mivoaka, itsika no mivoaka ao anatin'ny fitsaharany kristy, itsika no mivoaka tsy matoky azy amin'ny trangan-javatra anankiray, itsika no mivoaka tsy miankina tanteraka aminy, tsy dépendant tanteraka aminy amin'izay zavatra mety mitrangy eo amin'ny fiainantsika, fa amin'ny fotoana kosa indray tsika miverina indray. Jesosy aho, iverina indray aho, ndraisiko an-tanana ny fiainako teo, fa zao kosa iverina indray, satria fantatro fa velona atao anatiko ianao, mahery zay ao anatinareo nohony zay eo am'izao tontolo zao. Rehefa miverina indray tsika eo am'izany fahamarinan'ny asa-pamonjeny kristy zany, de ho hitatsika manomboka miverina miasa eo amintsika indray ilay herin'Andriamanitra ao anatin'ny fitsaharana, ao ihany misy ny fitarihan'ny fanahy, ka tio zany miavana, ao anatin'ny fitsaharana de ao ireriny misy ny fitarihan'ny fanahy, fa rehefa mivoaka ny fitsaharana ianao de mandeha ny fitarihan'ny nofo, ao anatin'ny fitsaharana misy ny fitarihan'ny fanahy, ivelan'ny fitsaharana ny fitarihan'ny nofo. Rehefa mivoaka ny fitsaharana ianao de tsy maintsy andeha amin'ny fitarihan'ny nofo ianao, ary rehefa mandeha amin'ny fitarihan'ny nofo ianao de miseho aminao ny endrim-pahafatesana isan-karazany, miseho aminao ny tebiteby, ny ororo, ny tahotra, ny alahelo, ny toe-po maro isan-karazany, fialonana sy ny zay toe-po rehetrarehetra zay mitondra endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainanao. Fa amin'ny fotoana kosa ianao mitsahatra tanteraka de miseho aminao ny fitarihan'ny fanahy, ary ao anatin'izany fitarihan'ny fanahy zany no ahitanao indray ny vokatry ny fanahy rehetrarehetra, de ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, ny famorapana sy zatra maro isan-karazany, tsisy lalàna manohatra an'izany ho zizy ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala, te anindry tsara aminao androany hoe ao anatin'ny fiainantsika kristianina tena processus lava be io fiovana amin'ny fanavozana ny saina mba hitoerana maharitra ao anatin'ny fitsaharany kristy io. Tsy mila manao ezaka tsika ao anatin'izany, satria tsy niezaka akory mahavita na inona na inona, fa tsika kosa mila miaino mandrakariva ny teny fahamarinana, mila mibanjina ny asa-pamonjeny kristy mandrakariva, ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Hebreo hoe mibanjina ny Jesosy kristy ozy izy, tompony mpifinoantsika sy mpanefa azy, mila mibanjina mandrakariva an'izany asa-pamonjena vitan'i Jesosy kristy ho atsika zany tsika, raha te hitoetra maharitra ao anatin'ny fitsaharana. Ny tafio-drivotra tsy maintsy misy, ny tafio-drivotra tsy maintsy misy, itsika tsy tokony hanamelo tena ihany koa rehefa mivoaka ao anatin'ny fitsaharana, normal zany, normal zany, processus mandra-pahafaty ny zany hoe fiovana ny fanavozana ny saina zany, processus mandra-pahafaty zany. Fa saingy zao kosa tsy ny mivoaka ny fitsaharana no important, fa ianao kosa mahatsiaro tena hoe Jesosy aho mifona aminao aho satria tsy nahatoky ianao indray aho tamin'ity situation ty, de iverina indray aho, hitoetra eo amin'ny tongotra ao, zay mialika eo ambany aliko ny tsitozy izy de mialika eo ambany fiarofany ny avo indrindra, za manao hoe batery siaram-bato fiarovana ho ahy ianao Andriamanitra, de iverina ao anatin'izany fiarovana zany, iverina ao anatin'izany fialofana avo zany, ao anatin'izany batery siaram-bato fiarovana zany, de Jesosy kristy ilay fitsaharana, voninahitra ao an' Jesosy kristy rery any. Amen.